Kapitany Agmanana, maître de cérémonie, tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miara-bantsika rehetra, tonga manotrina sy manome voninahitra ny famindram-pitantanana eo amin'Andriamatoa Jeneraly Rakotomalala Andriantahiana Jean Herbert, commande teo aloha sy Andriamatoa Jeneraly Mamerson Binanonos, commande vaovaon'ny Gendarmerie Pirenena, isahana ny andraikitra ny commande teo aloha ny herim-vonjy-tendran'ny Gendarmerie koa arabaina tonga soa eto anivon'ny fody fibaikoana ny herim-vonjy-tendran'ny Gendarmerie isika rehetra indrindra fa ianareo avy lavitra izay tonga manome voninahitra izao lanonana izao. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana voatondro amin'izao famindram-pitantanana izao. Atomboka amin'ny fanaovan-tsony ny firaketana an-tsoratra ny fotoana. Aorian'izay dia misy ny fandraisam-pitenenana ka ifandimby amin'izany Andriamatoa Jeneraly commande teo aloha sy ny Andriamatoa Jeneraly commande vaovaon'ny Gendarmerie Pirenena. Hofaranana amin'ny fakana sary miaraka ny fotoana aorian'izay. Izao ary isika dia hiditra amin'ny fanaovan-tsony ny firaketana an-tsoratra izay efa voalaza teo izay. Tonga amin'ny fotoanan'ny fandraisam-pitenenana ary isika izao koa ankehitriny dia manasa ampanajana an'Andriamatoa Jeneraly commande teo aloha ny Gendarmerie Pirenena isika handray ny fitenenana. Andriamatoa Jeneraly Ministre ny Foloalindahy, Andriamatoa Jeneraly Ministre délégué sahana ny Gendarmerie Pirenena, Andriamatoa Jeneraly lehibe ny état-major ndreo tafika, Andriamatoa Jeneraly commande vaovaon'ny Gendarmerie Pirenena. Ianareo manamboninahitra Jeneraly
manamboninahitra ambony manamboninahitra araky ny laram-boninahitra sy ny andraikitra sanareo a tsirairay avy manaraka ny arifenitry ny Republique ny Madagasikara. Ianareo a kirakira ny mpanao gazety namana. Isika rehetra tafavory eto amin'ity biraoan'ny komandiny ery vonjitaitra ny gendarmerie firenena ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra fa noho ny fahasoavana dia mbola nomeny tombonandro sy fahasalamana ka tafavory eto amin'ity efitranosika ambany. Manaraka zay dia misaotra anareo rehetra ihany koa Sakanavaka nanome voninahitra an'izao a famindrana mpitantanana arak'asa teo amin'ny komandiny gendarmerie pirenena. Misaotra anareo a nanotrona na fofotoana indrindra ianareo a ministra Rola zany. Manaraka zay dia manolotra ny fisaorana ny tenako Andriamatoa filohan'ny Republika Andry Rajoelina zay nanendry ahy tamin'ity toerana ity. Misaotra ihany koa Andriamatoa Premier Ministre Tsay Kristin ary indrindra anao Andriamatoa Général Ministre Délégué mpisana ny gendarmerie fa dia noho ny fatokisanao ahy dia menao an'izany fibaikoana ny gendarmerie pirenena zany a ny tenako. Manaraka zay dia mamela anareo a mba hitodika amin'ny komande vaovao ny gendarmerie pirenena. Mon général, mitsodrano anao tenako aleo alasa avita tsaratsara koly teo aloha satria ny fiainana dia lanja miakatra zay ny vitan'ny zokonao fa dia eo anao zandra hamita ary anatateraka andreo zay tsy vita toy zokonao a teo aloha ka dia mitsodrano anao a aleo alasa avita zakazandavana ny andraikitra vao a zay a iatsoroanao a am'izao vanim-potoana zay a iaina ny firenena atsika zao. Zay ny lava, zay ny fo fa dia mamerina ny fisaorana sy fakatelemana antsika rehetra na fofotoana dia nanome voninahitra an'izao lanonana tsotra nefa ny manana maizaza dia ny famindram-pitantanana arak'asa teo amin'ny komandiny gendarmerie pirenena. Sera tompoko lahy baka telo tompoko vavy. Gasitrana ny fandraisam-pitenenana nataon'Andriamatoa Jeneraly Commandant teo alohan'ny gendarmerie izay a hifindrany ny hafatra sy ny teny-pisaorana natao anatin'ny lahateniny. Ankehitriny kosa dia marana ny fandraisam-pitenenana isika manasa ampanajana n'Andriamatoa Jeneraly Commandant vaovao ny gendarmerie pirenena isika nanao ny lahateniny. Misaotra nanome fitenenana Andriamatoa Jeneraly Ministre Lwanda, Andriamatoa Jeneraly Ministre Délégué misana gendarmerie, Andriamatoa Jeneraly lehiben'ireo état-major tafika, nao Andriamatoa Jeneraly commandant ireo gendarmerie, nareo rehetra zoky Jeneraly, misy ray antiany, misy zany ihany koa manamboninahitra ambony tsy manatrika eto tsy adino anareo kirakira ny NVACTERY. Ombako manana ny fisoaran'Andriamanitra amin'ny ahitatsika izao famindram-pitantanana arak'asa izao androany. Misaotra ihany koa anareo mirahalahy manatrika izao famindram-pitantanana izao. Misaotra anao mon général
nalaiko tonga anatrika an'izao izao dia fandehoana ny firalahina zokizandry tanivony foloalindasy gendarmerie pirenena misaotra ihany koa an'ireo rahalahy zoky zandry ao amin'ny tafika malagasy manome voninahitra satria dia mbola manapirofy ihany koa zay a ny firalahina sy ny firaisan-kina misy ao amintsika. Izay indrindra no antony nanaovana zao famindrana izao satria hiara-mahita ny raha ray taon'ny firenena. Mila fitoniana, mila andaminana ary mila firaisan-kina. Na eo anivony samy mpitandro ny filaminana na eo anivony mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka malagasy. Koa makasitraka sy makatena mon général tamin'ny nanikena zay fandaminana zay ka dia ny azoko lazaina tsy andraraka ilomby andoka. Eny vitanao ary vonona zandrinao hanatsara hatrany izay zavatra soa natao an'izay. Makasitraka tena ry mazava ny afakatra nataon'Andriamatoa Généraly Commandant Gendarmerie Pirenena teo izay isarana anao mon général tamin'ny lahateninao araka ny efa natsidiko teny am-piangohana dia tonga amin'ny fotoana anaovana ny fankatsary miaraka ary isika izao manasantsika rehetra andeha hidina ao ambany fahatsika manao an'izay fankanasary miaraka izay. Zay moa zany ny famindram-pitantanana famindram-pibaikona teo anivon'ny commande ny gendarmerie pirenena izay nitanterahina tetỳ amin'ny FIGN Fort-des-Chênes izany.